Taray dia ilay fisehoan'ilay teny fony izy mbola tsy tonga nofo, tsy nanana anarana. Fa anarana ny sehoany tamin'ny alitara tany aloha, izay titre fa tsy anarana autorisé ho an'ny olona. Izay nandray famonjena. Raha mba resy lahatra momba sy ho tiaka kely ho an'ny tompony. Jesosy ireo olona tsy tonga aneo titre, fa tonga izy aneo ny tena anarany iray tsy mbola hita na nomena ny mpaminany tany aloha, na iza na iza. Ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny 2:20. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny 2:20. Ino ny vaky ny teny ao? Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomeny an'ny olona izay azahoantsika famonjena. Ndao aloha. Zany teny zany fa tsy efa tonga dia mandresy lahatra be zato isan-jato. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Iza daholo ny olona eto ambany lanitra? Atsanga ny tanana izay ambany lanitra rehetrarehetra. Ambany lanitra daholo tsika. Ianao io zany izay manangatana an'io, aza mamoriporona te mba hahafantatra anarana hafa eo. Raha te handray famonjena. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ny famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ity lanitra ity nomena ny olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy amin'ny anarana tokana ihany. Izy io anarana io? Raha ohatra ianao zany ka resy lahatra zany manomboka androany fa tsy andefa commentaire intsony dia ahoana zany? Manota ve zany raha manonona ny anaran'i Jehovah pasteur? Za tsy miteny hoe manota ianao raha tafanonona ny anaran'i Jehovah. Fahazabiana toyny hoe tsy hidikenojo ire sy anona sy ny etsetra. Atsangany ny tanan'izay mety. Rehefa mba manonona ny anaran'i Jehovah dia apio hoe rain' Jesosy Kristy sady rainay ihany koa. Ao a! Filipianina toko 2, 9:7. Mbola manamafy ihany. Izay tsy izy. Ny Baiboly mba hiaka eto anio ny famitahany devoly. Satria hatramin'ny anarana avy ny tiany anaova kolikoly. Filipiana toko 2, 9:7 hatramin'ny 9:10. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy, indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na any an-danitra, na etỳ tany, na any ambanin'ny tany, sy any eken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny anaran'i Jesosy dia ambony noho ny anarana rehetra, avereno izay. Ambony noho ny anarana rehetra. Ny anaran'i Jesosy dia anarana avo noho ny anarana rehetra. Noho izany ao amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra. Natao anaiky sy ankoaka amin'ny anaran'i Jesosy ny voary rehetra. Ary sur commande amin'ny anaran'i Jesosy ny valim-bavaka rehetra. Alléluia! Azonareo ve izany fahamarinana izany? Atsakany ny tanao raha azonao tsara ilay momba ny anarana androany. Noho izany manomboka androany, raha tsy te ho diso fiankofana, dia aza manome voninahitra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy amina anaran'Andriamanitra hafa izay tiany Satana hitondrana fampianarana hafa, ampiakoaka anao amin'ny alitara izay tsy anao. Tsisy compromis tsika amin'ny jiosy tsy nandray famonjena, fa tsika ny jiosy ny Kristy ho akariny amin'ny fotoana iverenany. Alléluia sa tsy alléluia. Noho izany manomboka androany, rehefa mafana dia ohatrany hoe zany hoe pasteur tena mandre mihitsy hoe power, tena raiky mihitsy hoe misy hery rehefa manomboka hoe Jehovah Jireh, karabaraba papayakapata. Tsangany ny tanan'izay miaina. Ilay izy alohantsika tsy miaina ao anaty lova tsofina.
everiny pasteur Adolphe Fadala zany ry pasteur ihany ny avy any États-Unis mihitsy tena mbola mampianatra an'izany sy mifonsana zany tsisy raha koa zay mpampianatra any États-Unis tena mifona raha miteny an'izany tsy manamaivan'olona ary eto tsy nanonona anarana aloha fa toerana hoe États-Unis tsy misonona zany États-Unis zany ara-panamiko tsy any États-Unis ny apakatra fa ny raiko zay any an-danitra raiko zay any an-danitra ary saika tsy raiko raha tsy tonga Jesosy raiko aloha izy voarainareo noho izany aza mitetateta manonona ny anaran'i Jehovah zany fa ianao tsy vavolombelony tsy nafeno mifepetra mavavolombelony ianao zany vavolombelony Jehovah zany olona tsy nikasinotana na lalaota mafeno mifepetra n'Andriamanitra nasao teo amin'ny nofo izy rery mivavolombelony Jehovah tiako ho fantatra fa mivavolombelony Jehovah Jesosy Kristy avy any Nazareta rery izy rery fa tsy tsika tsy manana accès ao amin'ny raha izany raha tsy amin'ny alalany izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makao amin'ny raha afa-tsy amin'ny alalany isika vavolombelony Jesosy noho izany ny olona voavonjy tsy atao hoe vavolombelony Jehovah fa atao hoe vavolombelony Jesosy Kristy manana ny fanahiny sy ny tompo-kasehany rany ao aminy tompo hoe tsofota ihany amin'ity tendako ty halleluja tsika ny tanàna zay miaino mataovatra ny tanànao tena marina zany pasteur dia za mahita manomboka androany fa ty fampianarana ity tsy hoe tsika manao lova-tsofina ara-baiboly zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe mamaky tsika sy ty mandinika tsara hoe aiza moa zany ny position ako zany tsy midika akory hoe ianao rehefa mivavaka dia tsy antsony ray fa mety ho diso adresy ny fiantsoana ny anarany ray rehefa tsy amin'ny alalan'i Jesosy sy ny anaran'i Jesosy ary ny fiombonanao amin'i Jesosy. Jesosy tsy hitondra antsika any an-danitra fa Jesosy hitondra antsika ao amin'ny ray. Raha ny an-danitra ny ray dia makany tsika. Fa raha tsy any ny ray dia tsy makany tsika araka ny teniny moa zany hoe misy ny lanitra dia misy ny paradisa dia misy any Jerosalema vaovao zany dia makany kio zany tsika. Amen. Satria any amin'izay misy azy. Fa tandremo hoe ny antony tonga mivavaka be manompo an'Andriamanitra be sy tena hoe fonsa be satria za te ho any an-danitra. Mitovy amin'ilay hoe te hanakarena ihany zany. Le principe fotsiny zany mody miova hoe lanitra zava-panahy. Fa ny tena marina le toe-po tsy amin'ilay fiombonana tian'Andriamanitra nanana ara-piraisana sy fiombonana aminy fa mifanantenana lanitra fotsiny. Azonareo fetraka ilay izy. Zao fotsiny manky anao Andriamanitra. Zay ny lesona nentina tamin'ny séminaire pastora tany Tsoromandidy. Mila fantatsika ty fahamarinana ity fa ianao dia singa avy amin'Andriamanitra. Tamin'Andriamanitra namorona ny hazo dia niteny tamin'ny tany izy oka ny tany amoaka ny hazo. Dia rehefa miala amin'ny tany ny hazo dia maina satria ny antom-pisian'ny hazo ny ray amin'ny tany. Tamin'Andriamanitra namorona ny trondro nyresaka tamin'ny rano izy oka ny rano amoaka aza ny rano raha vao mivoaka ny rano koa ny trondro vita ny aminy satria ny rano no antom-pisiny. Fa tamin'Andriamanitra namorona ny olona nyresaka tamin'ny tenany izy ndao tsika morona olona tahaka ny endritsika. Ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy hoe satria hitanao izy na hitondranao any an-danitra izy na blablabla na bliblibli fa ny fiainanao mihitsy tsy mety raha tafasaraka aminy ohatry ny ahatra tsy mety tafapetraka fa malazo rehefa miala amin'ny tany satria ny antom-pisianao Andriamanitra nyresaka tamin'ny tenany tao amin'Andriamanitra ianao no mivoaka. Noho izany aza miezaka ny anapirofo ny fisiny amin'ny zavatra ataony fa na tsy hanao ninninina azy izy ny fisianao dia manome antoka fa nisy izy satria izy no antom-pisitsika fa tsy isika no antom-pisiny. Tsisy condition ny fiombonantsika aminy fa rehefa izy la izy hatrehatray mena voninahitra mandrakizay ny anarany fa izy la izy mandrakizay. Amen sa tsy amen.
Zany mahatonga ny lanjan'ny communion ho ambony lavitra no ireo zay zavatra hoentintsika mambavaka ka ilantsika amin'ny fanampian'Andriamanitra. Tiatsika ny iaina finaritra ao anatin'izany fahatakarana noho izany avo ny anaran'i Jesosy ambony lavitra noho ny anaran'ny Allah, noho ny anaran'i Jehova, noho ny anaran'ny Elohim ny Sabao, noho ny anaran'ny Adonay, noho ny anarana hafa rehetra ho an'ny olona. Satria ozy izy Davida tsangana manandrify ny tempolinao masina ozy izy ka nome voninahitra ny anaranao. Fefanomenao voninahitra ambony noho ny anaranao rehetra. Ataovy ny lista ny anarana rehetra ny teninao ny parole. Jona toko voalohany ny teny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra. Teny dia tonga nofo ny aranonona tamintsika nomena anarana hoe dia rehefa nomena anarana hoe Jesosy le teny dia nomena voninahitra ao amin'le teny nomena nanarana hoe Jesosy, ny anaran'Andriamanitra rehetra dia naken'Andriamanitra mbola tsy avo noho ny anarany. Natao anaiky senkohaka amin'ny anaran'i Jesosy ny voary rehetra, nanita na tsy hita. Ny Ray, Zanaka, Fanamasina dia manana anarana iombona natao hoe Jesosy Kristy. Zany mahatonga ny fanamasina. Na fanamasina aza tonga any an-danitra nefa fanamasina Andriamanitra. Dia jereo ny bokin'ny Jaona, hoy izy Jesosy hoe zay irahan'ny Ray amin'ny anarako. Nasana jerentsika kely vetivety zay teny zay. Mety hitadidin'ny pasteur tsy anjery ve zay? Amin'ny anarako. Alleluia. Irahan'ny Ray ozy izy Jesosy amin'ny anarako. Zany hoe ny fanamasina zany rehefa tonga any an-danitra Jesosy ka niakatra tany an-danitra amin'izay. Dia John 14:26. Fa ny mpanandra dia ny fanamasina zay irahan'ny Ray amin'ny anarako. Andaona tsy keritreritra afaka tonga dia midina ny fanamasina fa Andriamanitra. Fa miandry topo ny fanamasina hoe ny Ray no miteny fanamasina midina eny ambony tany amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Eny ambavan'ny Ray maniraka ny fanahany amin'ny anaran'i Jesosy ny Ray. Mahafantatrao ve ropino? Zanak'Andriamanitra isany. Fa Timoty dia miteny rehefa naseho teo amin'ny nofo Jesosy hoe amin'ny bokin'ny Timoty Paoly no miteny zay rehetra miantso ny anarany dia mila miala amin'ny ratsy. Satria be dia be ny miantso ny anarany fa tsy fantany nefa ny tompo mahalala ny azy. Misy tompo kase amin'ny fanahy eny amintsika. Mety amaly ny anaran'i Jesosy satria efa nahalalitsika ny fahamarinana momba ny anarany. Ka tsy miankina amin'ny demonia manaiky ny anarany na ny voary manaiky ny anarany no antoka ekaranao. Fa ianao mampiasa ny anarany miala tamin'ny faharatsianao rehetra fa mijoro ao anaty communion tsara miombona aminy. Amen. Noho izany io anarany io ny tiako toriana aminareo. Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo atao hoe Jesosy. Rehefa jerevana amin'ny fampianaran'i Jesosy dia tsy nanonona anaran'Andriamanitra zany izy na nampianatra an'izany tamin'ny mpianany fa hoe rainay izy any an-danitra fotsiny dika fa ampy maneho ny Ray ao amin'ny fanahy ny anarana hoe Jesosy Kristy. Halleluja. Na inona angatahanareo amin'ny Ray amin'ny anarako dia manino izy izy dia ho azonareo zany. Amen. Dia ny fahamarinana zay titan'izao tontolo izao ho raisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria aminareo izy areo anatinareo satria nirahan'ny Ray tamin'ny anarako izy. Dia jerenareo manjary tsy feno fepetra-piarah-miasan'ny Ray Zanaka sy fanamasina raha vao tsy takatrao zany. Satria amin'ny anaran'i Jesosy le komandy. Amen. Na vavaka io na zavatra io
zava-panahy sy zavatra rehetra amin'ny anaran' Jesosy. Satria na ny fanahy masina aza rehefa tonga ao anatinao dia tsy manan-javatra avy aminy fa zay avy ao amin'i Jesosy mitanterina ao anatinao. Zay ny mahaloha ranom-pahasoavana an' Jesosy satria naseho olon'Andriamanitra aneho ny modelin'ny olona sy ny fiainan'ny olona vaovao. Prototype an' Jesosy daholo ny ambony rehetra fa Jesosy le tena izy mendrika dahafina sy naseho teo amin'ny nofo ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso. Atsangany ny tanan'izay. Eritreretina fa namivalim-bavaka Moïse ty hitantavan'Andriamanitra azy tsy tanteraka raha tsy teo tendrombohitry ny fiovan'endrika. Vao hitany hoe Eli mba ty hitantavan'Andriamanitra, Moïse ty hitantavan'Andriamanitra, izy reo lahy reo ihany nangataka an'izany hoe mba te hitantavanao zay. Fa tsisy mahazo mahita ny tavan'Andriamanitra zany. Fa ny tavan'Andriamanitra naseho amin'ny fanetretena teo amin'ny endriky ny zanany, nandresy ny fahalovana, nandresy ny fahafatesana atao hoe Jesosy Kristy. Dia teo amin'ny tendrombohitra ny fiovan'endrika fomba nanararotsy Mosesy nahita hoe ay ve ohatr'izao ny tavan'Andriamanitra naseho teo amin'ny zanany. Awa noho izany isak'izay manao raina izy any an-danitra dia manana fahatsiarovana hoe ndre Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaran'ny Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny famonjena rehetra. Ary raha tsy amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatry ny ray sady tsy natao hanana ny fanahiny. Ianao zany tsy afaka hanana fanahy masina zany ivela ny fandraisanao an' Jesosy. Zay no masarobidy ny communion, le fiombonanao amin'Andriamanitra. Mampirisika anao zay hiavana aminy, mampirisika anao zay hiombona aminy isan'andro, anokatra ny fonao isa-maraina mba ho tsara fifandraisana aminy. Halleluja. Tadio tsara fa tamin'ny sekoly omaly nisy an'le hoe tsy mitovy mihitsy le hoe fifandraisana sy le tao hoe fiombonana. Ianao afaka mifandray amin'ny olona rehetrarehetra fa ny intimité-nao tsy ny olona rehetra no izarahanao an'izany. Fa misy zavatra tsy hitako mihitsy fa mivadinao rery mahafantatra an'izay eto androany. Ohatra, ny loko sorta anaty nanaovanao tamin'ny maraina. Tonga dia hitsiko ilay izy. Satria ny eo akaikinao no mahalala anao kokoa. Azonareo amin'izay le différence fa za rehefa mandeha zao dia tsisy hitanareo fa tsy ty joginina mainty ty. Fa ny eo anatiny eo tsisy fantatrareo. Satria tsy afaky ny ho hitanareo zany fa tsy maintsy zay akaiky ihany alalan'izany. Dia zay no mahatsara ny fiombonanao amin'i Jesosy. Ny fiombonanao amin'i Jesosy mahatonga an'i Jesosy mitondra anao lalina ao amin'ny fanahiny. Ampahafantariny ianao ny marina mba hahatonga ny fiankofanao tsy ho diso amin'ny zavatra hafa. Tadio fa be dia be ny tady amila lalana amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganongano. Misy recherche diso eto ambonin'ny tanany e. Satria ny olona mangetaheta finoana dia avily ny fampianarana amin'ny zavatra hafa. Inona ilay fampianarana mivily amin'ny zavatra hafa? Ianao zao raha vao mandeha amina fampianarana misy any, hitanareo reto ireo osotrositra sy ny karazany reto, reny any amina resaka fampianarana momba ny isoterisme sy spiritisme reny. Mampianatra makasika momba ny hoe ao anatin'ny olona raha vao mipetraka ny olona anankiray dia misy ny atao hoe karma ohatra. Dia Andriamanitra misy fito etapy vao tonga any fa io Jehovah io eo amin'ny eo amin'ny tsy haiko firy dimension. Hitanareo ahetry le devoly tena fety mihitsy le alika maty. Oe. Azafady. Tena fetsy ratsy. Foroporoneo. Miala tsiny fa tena mendrika ho an'ny devoly koa zany. Fa le olona amin'izay rehefa avy ao tafidipiditra anatina recherche tsy izy ihany. Izany mihoatra no Andriamanitra. Tsisy mihoatra no Andriamanitra rain Jesosy Kristy zany. Halleluja. Halleluja. Aza vela izy zavatra hafa na fanahy hafa ho tafatoetra akoatra ny fanahin'i Kristy ao anatinareo. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Dia ao anatin'ireny fampianarana ireny, ohatra mba manahenoheno fotsiny efa za tsy nanao aloha e. Fa mba nahenoheno aho hoe tena mipetraka tokoa le hoe ositra mifindra. Dia hitanareo reny rehefa manao karate amin'ilay mpanao tai chi reny.
rehefa manao le tahitsiny olona ataonao ohatran'izao ianao dia anao ery mitsingatitra kopoa dia lasa apetraka hoe ny fanamasin'Andriamanitra ny tena izy fa ny devolo mangala tahaka. Fa zao fotsiny a za tsy tiditra kafoy azy amin'inona na amin'inona fa tao amin'ny fiangonana voalohany aloha tsy nisy an'izay. Ny olona nidaraboka le nitady an'i Jesosy hoe zany izy dia tonga dia nidaraboka le miaramila isambotra. Fa ny apôstôly ohatra ny sisy nidaraboka mihitsy narera. Noho izany tsy tiako hidiran'ny fanahy midaraboka aloha. Fa hijoro tsara fotsiny afa Kristy mampijoro fa tsy mampidaraboka. Asotehaka moa an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Alohantsika ho sary-piaro amin'ny lalantsika eo mpanompontsika an'Andriamanitra. Tsangany ny tanan'izay miaina. Ataovatra maritraritra moa. Tsangany eo ny toerana misy ianao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifontsika manontolo. Dia akasitraka anao izay ray noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Dia hitsoka anao izay fa miasa amin'ny fiainana ianao. Makasitraka ny amin'ny teny. Fona tompo raha mivantambantana be ilay fampianarana. Fa amin'izao fotoana izao tena fotoana tsy tokony atorotoriana intsony. Fotoana tokony heveran'ny fiangonana ny lalany sy ny fiainana eo mpanompoany an'Andriamanitra. Zao ny fotoana tena isokafany ao anaty hibanjinana amin'izay fa efa tena akaiky ny fotoana isehoan'ny mpapakatra. Jesosy eo, indro ny mpapakatra, mitsangana, mifoaza, dia ndao hiakatra. Amen. Aza vela isy variana ety e. Vahiny isika no ety fa tsy potanana ary tsarovy sakaiza fa misy fiainana mandrakiza. Vahiny isika no ety tsy tompo fa tompo tana. Halleluja. Any tena tanànatsika eto ohatr'izao ny tanànao, any tena tanànatsika. Fa eto tsy tanànatsika. Tsy natao hipetraka eto mandrakizay tsika. Dia jereo masonao kekinao dia teneno tandremo manomboka androany hoe manara tsara an' Jesosy, fataro ny fahamarinana, matahoran'Andriamanitra, mba sarotiny amin'ny fiainam-pahamasinana hoe mijoroa amin'ny fahamarinana. Dia atao fotr'izao izy tsy ho eto any antsika e. Rehefa hiverina amin'ny mpapakatra dia isika rehefa miverina amin'ny mpapakatra eny amin'ny rahahoany lanitra sy hotetanina mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mazao toerana vetivety anao fanaritsika eo an'Andriamanitra sy aneo filazana. Filazana foy. Ny fotoanantsika ny zoma hariva dia ao amin'ny tranompokon'olona Analakely. Eo amin'ny tranompokon'olona amin'ny zoma hariva io dia hitondra ny lohateny anankiray tsika izay efa makafakana anisany mavesatra ihany koa sady tsara ho fantatra ny amin'ny hoe ianao eo am-panomanana ao anaty fiombonana. Za eo am-panomanana ao anaty fiombonana. Be dia be tamintsika no miteny manahoana mbola misy ihany ve ny ralia sa tsy misy? Hoe manao ralia ve Andriamanitra mirakla sa tsy misy? Zay ataony io na ralia na tsy ralia tsy problemantsika. Amen. Fa zay nakany antsony madity aloha dia nahita fa voamay tena tsara lavitra noho ny tamin'ny voalohany misy asan'Andriamanitra tany. Amen. Afaka mijoro vavolombelona kely ve? Tsy hanona anarana fa aza matahotra ianao rahalahy. Fa tany zay tany. Dia tonga tao anatin'ny fivoriana ny olona mpanao mazinoara, mpanao hypnotisme, tena maître ao tanàna. Nandeha fa mpianana izy ny zoma anohatra ny fivoriana teny an-kianja. Anohatra mba tsisy fahagagana eo, anohatra mba tsy sitrana, mba tsy afaka hitely le pasteur eo fa paralysé na corapse na ohatr'izany. Lasa ny zoma dia nanao tatitra
ny mpianany rehetra zay tonga teny akanja tena tsisy hevitra fa nety le izy tena vao mahitsy tsy nandaitra le anina fa le orana kosa aloha efa natsotsika dia ohatrany efa nilatsaka ny orana nanao tatitra diso zany satria efa vita amin'ny fotoana nefa zay vao latsaka ny orana fa aloha kanesako hoany mihitsy fa za mihitsy no hoany dia hitatsika eo sabotsy tonga ry zareo ny sabotsy nakako ay amin'izay ry zareo tsy aty ivelana aty fa alao hiditra ny anatiny mihitsy tsy mety fa lavitra loatra satria distance tokony hoe pas plus de 100 mètres mba apety tsara n'le zavatra tokony atao tonga tao izy absent tanteraka hono ny Andriamanina zay efa ndeha ody manao kokoa ry ambadika ry efa ho velona amin'ny fiara midondomina pastera misy olona mila fiorana maika inona fiorana maika tena mifona aminao pastera fa tsy netiny nataoko hamaneny zany eka ohatry hoe dia ntataraiko le teo ohatra le tataraiko teo ny tatarainy andao ianao aty mba hampahery an'reto akamako reto fa reto alo mihitsy ianao aty fa tsy za rery ny tenenao zany fa tsy za rery any nanaovan'Andriamanitra an'izany fa zay rehetra teto daholo teny joro vavolombelona teo amin'izay izy nataoko izy izy le atako nataoko ny zavatra rehetra fa tsy tonga dia absent le izy dia ozy anakapo ndre ohatrohatr'izao zany ndre lita ao Karmela alleluia zao no tiako tenenina anao tsy falitsika fa manaiky atsika ny fanahy ao anatin'ny lalana tokony heverantsika ny tokony atao sy joroana daholo zany rehetra zany dia ozy arehefa avy eo ay ve Jesosy misy zavatra ny ambadika any tsy hitako fa gerenao fotsiny andao iteatanana mafo any Jesosy hitan'i Jesosy hoe reny le domakely fa mandeha reny le mandeha pahatsorana ohatrany tsy mahafantatra zay tokony ataony alleloia fa dia mandeha ampitiavana jonjoron'ny ainy kely eny be kilaoty fa sisy Andriamanitra hoe zanako io asany tanako io le retsy oketsy adidiko reo dia faly am'laza amintsika mpiara-manompo rehetra andao anompo an'Andriamanitra fony amen alleluia fa zany mety tsy fantatrao fa zay mety ny sitraka fotsiny zany fiarovana zany fa tsy mety tsy avy aminay zany fa mety avy amin'ny vavaka le nijanona taty koa zany mihaino anay venareo tsy hoe zay ny olona miavaka indrindra ka tena hoe arovan'Andriamanitra ny ampandehanana fa tsika miompo tsara ao anatin'ny fanompona mivava ao anay tsangana angeny eo amin'ny toerana io dia raiso nitsodrano alleluia alleluia fany am'lanitra ny tanao dia misaoran Jesosy mifonao manontolo teka sitraka Jesosy zany ny tena fiainana kristianina peterane ohatrany hoe mba rôle ry mivoaka varavarana fa rehefa tonga ny sambory no vonoana raha pitso marainy fa mivavaky ny fiangonana no heriny afo natao ambadiky ny fivoahan'ny Petere ny fiangonana no mivavaka ka eto tsy misy olona hoe mahasary mpiaran'Andriamanitra manokana zany fa eto tafika anankiray anehoana ny voninahitr'Andriamanitra mety misy mivavaka mety misy metafika fa mifandresena zay fiadina rehetra voaforona melezana nay tsirairay avy tompo tsisy ho ambininy zany na ray ary mandany ianao amin'izao herinao zao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fanotanan'Andriamanitra tsy ala aminao fiarovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy ho raraka zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'io ady io eo aminao ny fiarovany eo aminao ny fitantanany eo aminao ny tanany eo aminao ny fanasitanany eo aminao ny fananganany eo aminao ny fitehirizany ampananao tsy ho raraka mandra-piaviny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa na toinona ady atrehanao androany manana antoka fa velona mimpanavitra anao zay tsy vita ankajinao no efa saininy ary zay tsy neritreretiny sainao no efa nataony mandehana ary amin'izao herinao zao dia miverena miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tanteraka fa mivavolombelonao inoko androany maraina fa ataon'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao zany izy ny asa saina hiady ny adinao izy no hijoro amin'ny fahasari-piaro hitantana ny dianao hitantana ny ankonanao hitantana ny asa mandraharahanao indrindra hitantana ny fahasari-piaro ny fiainam-panahinao hitahiry ny toe-panahinao araka ny sitrapony tsofoko rano ary ianao amin'ny anaran'i
Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Pamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehana fa amin'izao sisy izao aza manoty intsony aza sasa miaina amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra tsarovy fa manana fofombady sady vady apakatra tsikisika sady tiatsika nefa niaritra ho atsika fa fonimbola mpanotsika dia efa maty hamonjy atsika izy. Jesosy no anarany. Hitanareo anie Jehovah ka iaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao. Fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Tenenina akaikinao ny fisiny eo amin'ny fiainanao hoe dia mihoatra lavitra noho ny fisinao. Tenenina mahitanao izy hoe na any amin'ny mangingina na any amin'ny toeram-piasana na ao an-tokantrano manokana miaraka aminao izy.